Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasana vamalarana na amintsika amin'izao fotoanana izao. Falibenay ny tena komiona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zao dia manona fiadanan'ny tompo aho amintsika tsirairay avy izay hitratrantso eto amin'ity anio ity. Dia ny fiadanan'ny tompony aho amintsika rehetrarehetra ary dia miarabantsika tsirairay avy ihany koa natratran'izao asaramanitra izao dia ny feti-pirenentsika malagasy izay tandrazantsika malalantsika ka dia miarabantsika rehetrarehetra tratran'ny fety dia fiadanan'ny tompony aho amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino fa efa pahiretondrayntsika amin'ity androany ity dia mino fa mpananao fety sambatra daholo tsika rehetrarehetra niaraka amin'ny fetin'ny fahaleovan-tena any Madagasikara fa 13 taona. Alleluia. Dia tahiny tompany tsika menakavy ary dia miaraba manokana izay androany voatonga ihany koa niaraka taminay teto. Raha androany no voatonga niaraka taminay teto dia tsika sendratsena koa ny atongavanao eto amin'izao fandarana izao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao maharetatra amin'ny farany dia aza mbola vadika aloha ny telefona anao fa za mino fa misy hafatra tian'Andriamanitra ampaherezana anao manokana eto androany ka dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra makasitraka maitso ny fanantenana t-shirt fotsy lavolina anao maitso anaovako androany maitso fotsy mena fotsy efa manao foana isan'andro mena efa hitanareo amin'ny écran io ngamba no midomine dia mba maitso ny fanantenana no mba no fitsafidianako androany mba anaovana mba miavaka kely amin'ny feti-pirenentsika sotra ny lovely. Dia tahiny tompontsika rehetrarehetra dia lovely koa niditra voalohany teto androany dia mena tsodrano mahafinaritra be koa lovely sy nareo rehetrarehetra any Koweït any Arabia Saoudita any Chine ary any Madagasikara ka ny tsodrano ireo dia isa 720 lavalava isa 720 andininy fa roa hatramin'ny fahenina isa 27 2 à 6 isa 720 andininy faroa hatramin'ny fahenina novakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe amin'izany andro any iranareo ny amin'ny tany mboroboka azaona divay mahery hoe za Jehova mipiaro anio isaky ndray mpimasony andemako azy fa andrao misy manimba azy na andro na alina dia miaro azy tsy misy fahatezerana atao amiko engany ka isery sy tsilo ao anatrehako ediko ka iroatako ireo ka hodorako avokoa fa raha tsy zany dia aoka hifikitra amin'ny heriko kosa izy ka hiavana amiko eny aoka hiavana amiko izy amin'ny andro avy dia hamakatsala Jakoba ary Israely hamony sy hitsimoka dia hamehany izao tontolo izao ny fahavokarany dia io farany mihitsy no tazomitsika hoe amony tsara sy hitsimoka tsara ny ianareo lovely
dia amenao an'izao tontolo izao ny fahavokaranao sy nareo rehetrarehetra any Koweït, Arabie Saoudite, any Chine ary any Madagasikara. Tainy tompo dia raha isao mpifaliana fa tsotra nomena-pifaliana zany. Lovely moa eto France misy azy nanarakaraka azy tao Côte d'Anila ao Belgique ao tonga soa Côte d'Anila, tonga soa ihany koa i Selena Lozmina ao France, aty France koa ny aina mahiny soa Italie, Angelina Suzelle Suisse, dia tonga soa Angelina Diamant Chine, tonga soa Myriam Andriamalala Madagasikara, Razana soa Sylvie Koweït Arabie Saoudite azafady, Sandola Koweït, Christina Sarah raha tsy diso Koweït tonga soa, Berthe Koweït, Mboisilda Koweït, Kodaleoni Koweït, Fabiola Zanakadapa Koweït, Andrianjafo Niasina Madagasikara, izy koa Andrianjafo Niasina Madagasikara, Sandola Koweït, Tina Rakoto Arzaka France, Maria Aïssa Koweït koa misy zay tsy diso Mampionina France, dia tahiny Jesosy Angèle Pagès eto France ihany koa, Mamany Esini, Mamey Esini, mino fa ny Koweït zay raha voanarana matetetika ohatry zay teo Koweït eo, mino androany vitako teto dia tonga soa Mamey Esini, tonga soa ianao kadaka malala France, tonga soa ihany koa. Alleluia, tsisy isorana Lovely dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Maritatra amin'ny farany daholo adindray sasany raha antsika eto iriko sy antenaiko fa adindray sasany ifampaherezantsika tokoa. Raha miala eto anao dia tsy takany telo teto ny voanao eto amin'ny androany ity. Tahiny tompo itody raonsoa eto France ihany koa. Maritatra amin'ny farany daholo isika menakavy. Mino zavatra rehetra aloha notsika mivavaka ametraka ny fotoantsika eo am-pilatanan'Andriamanitra. Dia afitsika hanao hira, andreo moa ny hirantsika dia hifantoka amin'ny resaka tanindrazana daholo. Alleluia. Dia andao ary tsika hivavaka ametraka amin'ny fotoana am-pilatanan'Andriamanitra. Ka nitondrantsika mamika io, mami ihany ka io mamey mami tonga soa mami zany Koweït. Eny ary raha nababitsika Suzelle moa nivavaka fanomboana metraka fotoana am-pilatanan'Andriamanitra. Dia mba misy fotoana mandray anjara kely koa raha nababikely Gabriel kely zanany isika moa dia hitanareo fa miteraka any moa mananjanaka kely ny ankizy ka na dia ao anatin'ny asan'Andriamanitra dia eo akaiky eo ihany ilay zaza fa tsy lavitra. Mety maheno feon'ny Gabriel kely nareo anaty vavaka ao fa tsy maninona koa fa mandray anjara eto amin'ny fandarana mety koa Gabriel kely. Raha mbola sy tonga dia sao sainy arina ny ijeren'ity fandarana ity zahany ny feo andrita mbola kely miara-bavaka amineny ndao rehefa nisosika ny babitsika Suzelle avy ao Suisse izy nivavaka fanomboana amin'ity androany ity. Tahiny tompo koa Andoandria eto a France ihany koa Andoandria tonga soa. Ao ary Suzelle anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetra. Mbola ara hivavaka isika. Mbola misaotra anao izay Andriamanitra rainy tsara indrindra. Mankasitraka anao izay Jehovahandriamanitra satria mbola namboarinao programanay tsirairay avy rehetra mbola tody soma tsara eto indray izay Jesosy amin'izao alina izao anatrika izao vavaka fiambenana izao. Tsy noho ny herinay noho nanon tanjaka izany fa noho ny fitiavanao sy noho ny fahasoavana avy aminao irery anty. Soranay ny anaranao masina noho ny amin'izany. Fitiavanao anay tsirairay avy izany. Jesosy malalo ireo izay maniry ny anatrika izao fotoana izao nefa mbola tsy afaka Jesosy angatany efa nenao masina tena hoe anamboatra amin'ny programan'izy ireo tsirairay avy any amin'izay toerana misy an'izy ireo any ka mba ahafahan'izy ireo manatrika izao fahavaka izao Jesosy malalo. Izay rehetra nataonay tamin'ny tontolo andro iny tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy dia mamindra foanay angatanay ny ranao tena hoe anadio anay sy hanafaka anay ary mbola nitsy anay indray Jesosy malalo amin'izao ora sy fotoana izao. Jesosy mametraka izao fotoana izao pelatananao izay mba ho voninahitra ao tanteraka ny fotoana rehetra izay ataonay eto androany. Jesosy malalo angatanay ny fanainao masina tena hoe ameno izao fotoana izao, ameno an'ireo mpanomponao izay manana anjara eto androany Jesosy, na ireo nitondra ny vavaka na ireo tondra ny toriteny sy ny pastera melabelatra. Jehovahandriamanitra
dia aokany fanenao masina rery ihany no ampitenen'izy ireo aokany izay teny raika ivoaka mivavan'izy ireo dia tena hoe mba teny avy aminao fanay masina mba tena ho akasitranao tanteraka tokoa. Dia izay rehetra ny teninao koa Jesosy malala dia ianao anie Jesosy ny tena hoe anamboatra ny fo mampanany tsirairay avy mba fanay mandray izany teninao izany androany Jesosy mba tena ho tany lonaka tokoa Jesosy ny fonay tsirairay avy reto mba andray izany teninao izany dia tena ankatojo Jehovah-Andriamanitra dia mametraka izany eo ampelantananao izay ny devoly satana dia tena fatorany amin'ny ranao Jesosy Kristy tompony sabaty tsy hanana anjara eto androany fa aokany fanenao masina irery ihany no anjaka eto arovo angatany ny ranao Jesosy mba tena hoe hiaro ny connexionnay androany mba tsy ho tapatapaka Jesosy hiaro ny fitaovana rehetra Jesosy malalo mba tsy ho tapaka fa mba ho vita hatramin'ny farany ny vavaka izay ataona eto Jehovah-Andriamanitra dia mametraka izany vavaka izany eo ampelantananao izay voninahitry ny anaranao irery ihany dia misaotra Jesosy Alleluia Amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranambavy Suzelle tao anatin'izay vavaka matsiro izay. Andriamanitra manakrepasoavana ane maro fitianao dia mitombosa dia mitombo fa soavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo fa tsy foana sekoly ny fikirezanareo aina ao amin'ny Kristy Jesosy. Ain Jesosy aingondirina andrena sono eto France, Soameva eto France, Marie-Jo aux États-Unis, Anjasika Patisy eto France, Mario Lali Rodine Mario Koweït, San Apostol Alain Madagascar, Ilkarak France, Jesosy Pandresy Miaja Madagascar, Aingonina Rodriguez Arabie Saoudite, dia tahin Jesosy artisan eto Madagascar, Lina eto France, tonga soa daholo na rehetrarehetra mahereza dia matanja dia Jesosy ombantsika tsirairay avy. Raha alohantsika no hira anankiray ataontsika tehira ty dia mba hitsofatsika rano any Madagasikara hoe mba efa tsodrano zanak'Israely Andriamanitra dia nametraka zavatra anankiroa. Raha manao ny sitrapoko izy raha mitandrina ny didiko dia ho tahina to dia ny fean'ny zavatra etrehitra ny tenin'Andriamanitra dia fitahina. Amin'ny territoire matiko 2020 dia mizara roa. Raha manao ny sitrapon'Andriamanitra dia atao amin'ny akavanana fitahina. Mandeha amin'ny akavanana. Raha tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra dia atao amin'ny akavia any amin'ny ozona dia voozona. Misaotra ny anamainy soa. Alleluia. Mankasitraka indrindra. Misaotra andreo koa mankasitraka ny zareo mpandray anjara fa mampaherana azy foana ny fampaherezana ataonareo. Ny tompo Jonathan ao Allemagne, tonga soa i Kadaka efa nandrapaiko teo, Marina Tiana Canada, Lazana Monique Koweït, Yama Koweït, tonga soa i Tsiry Amboaramiel Nambinina ao France aty France, tonga soa. Alleluia. Dia autonomia 28 dia fitahian'Andriamanitra atao ny tapany voalohany raha manao izay sitrapon'Andriamanitra. Ny tapany faharoa kosa dia ozina daholo indray. Ny fitahiana ny fean'le izy, ny fitahiana dia ohatran'ny hoe dia ambinina daholo izay ataonao. Na mamafy kely ianao dia mijinja be, miasa ianao dia mihinana, ny vokatry ny asany tonga dia milamina be, fa ny ozina kosa indray dia ianao mamboly fa ny olona mihinana. Ianao miasa fa ny olona mahazo karama. Na dia ny vadinao ary ianao mifofo azy fa tsy ianao no mandry aminy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Deutéronome 20. Vao ny zavatra betsaka no entinao ambolena ny an-tsaha fa kely no angoninao, izany ny ozina. Ny mba faniritsika sy ny iraritsika dia mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay Madagasikara. Satria hatreto aloha amin'ny saina tsy miangatra. Firenentsika io Madagasikara io fa amin'ny saina tsy miangatra. Tena mandinikitsika ny zavatra mitranga ao Madagasikara. Misy orinasa lehibe zao ohatra mitrandraka zavatra sarobidy ao Madagasikara. Mitrandraka nickel, mitrandraka chrome, mitrandraka dia 1% ny vola azo no nomeny antsika. 1%.
nefa izy a mamatsy an'ireo fireneny dehibe rehetra avy amin'ny zavatra any amin'ny tanyntsika fa 1% itsika no mba hohanitsika ary tsy hohan'ny vahoaka kory koa zany fa hohan'zay mihinana hitareo zany natao hoe ozina tsy Inter de Milan io iasina fa Saint-Étienne zao ty akanjoko ty de hitareo zany natao hoe ozina hoe ao aminao misy zavatra de tsy anao no misitraka an'le izy. Misy ny atao hoe nosy be de nosy iranja de reny toerana tsara be reny tsy haiko 5% ny malagasy manitsaka an'ireny satria tsy takatra tany malagasy fa tsy takatra malagasy mandeha aminy zany zany endriky ny atao hoe ozina mialatsiny tsy haiko hoe manamban'ny firenentsika fa raha de adina de ataona miava-28 de mbola any amin'le côté ankaviro Madagasikara hatreto manana volamena fa volamena be de be lasan'ny olona any Dubai fa ny gasy fa manao volamena kely amin'ny kavina sofina na manao firavaka kely volamena 4 grama de tapahan'olona ny tanany malagasy samy malagasy any mangalatra an'iny azonareo zany atao hoe ozina efa ambany tanyntsika misy volamena safira ny Sri Lankais mivarotra an'izany vola be any amin'ny toeran-kafa any amin'ny zareo fa tsika any Madagasikara le miady any anaty le mangady an'izy any ambany tany de sanatria eo tsahan'ny tany any zany le hoe mamboly ianao fa tsy mihinana miasa ianao fa tsy zany tena zavatra tena marina zany tena fa kio tsy alalino ange zany hoe teo taona miato fa 7 tsy hoe za tsy tia tanindrazana de manaratsy ny tanindrazantsika fa dimio amin'ny fotsy miangatra fa zany zao aloha mbola any amin'ny akavilo zao andre ny fiainan'ny Madagasikara azonareo tena anao trano ianao fa tsy toetrao anao tanymboloko ianao fa tsy hinana ny vokatra marina ange zany raha tsy mihaino io nge ny fomba azaonao io de zavatra tsotra ihany fiainona na tsy fiainona ny feon'Andriamanitra azonareo ka de ivavaka isika hitsodrano any Madagasikara ivavaka foana tsika any Madagasikara jereo zany ohatra hoe fony zavatra betsaka metinao ambolena ny atsana fa kely kosa ny angoninao satria lan'ny valala reny voaviana zao tany amintsika nisy valala tena arabaky teny hoe lan'ny valala vita ny valala de avandra de manafatra vary nefa sopotry ny nefa tena mpamboly vary ny firasanjatony tatsà firasanjatony mponina tatsà nefa manafatra vary miray me mivan'ny olona vary efa lo resaka maromaro momba an'izay satria tena zany natao hoe fiainantsika Madagasikara ny vanilinatsika tena farak'izay tsara voankeo ny tito anaty commentaire hoe 2 ny kilao ny vanille nefa tia aty reare misy karazany zavatra kely hoe vanille de Madagascar any anaty grande surface matoa tena hoe vanille de Madagascar précisena de satria tsara fa hita hoe mbola ny amin'ny akavitsika bavaka isan'andro sika ary tsika tsy mananao foana tsika bavaka ho an'ny firenena io fa de tena bavaka andreo moa ankeo moa anian'ny fandarina atao mampira de tena ian'ny mihitsy hoe tena afatra mavaivay manasa anareo manasa tsika rehetrarehetra mba ian'ny vavaka marena ankeo fa de afatra mavaivay ho an'ny mpitondra fanjakana no teto amin'ny fandarina andramo akiradio tsika tsy manao politika anareo mbola tsy nahitana ny commentaire resaka politika teny amin'ny tambajotra serasera teny andre mandeha fa rehefa ohatr'izao kosa de mba tsaroana le Madagasikara de mba matsiaro kosatsika hoe 5 € ny tiziny vanille aty nefa ny amintsika mitovidy amin'ny haricot vert azonareo zany ny zavamisy maninona mory avana any Madagasikara ny karoty jenareo tsara le zavatra tsy mirindra mahatonga an'le izy hoe tena mibabiozina kely any Madagasikara ary mahetsika mbavaka ny karoty zao vokatra be any na voatabia any amin'ny faritra faritra andrefana iny fa lafo be izy tonga any Antananarivo
ary any Mazenga lafo be mihitsy reny. Iny ary zany mahatonga an'izany nefa samy eo amina firenena ray ihany lalana ratsy de misetraikany maniry de ny any amin'ny sopotra ambolena izy lo fotsiny arina fotsiny karoty sy nyvoata arina fotsiny satria tsisy mitafitra tsy tonga nefa ali misy mividy lafo be nefa zany zao raha zavatra ray fotsiny ny arindra avany ty misy lalana tsara ty misy transport tsara raha dalàna tsisy mijaly mety zavatra kely ngelavana ny kitianao anatin'izany fa za zany de miteny hoe fakatoavana an'Andriamanitra ny tsy ampy amintsika fa makatoan'Andriamanitra fotsiny tsika teneniko anareo nge ravana faranareo mba mijery reo mba malalaky nareo mba mijery nareo ny vokatra any Israely jereo ohatra ny ahoana ny azonge ho jereko ato zay raha ohatra mba tianareo jereny raha afaka mandefa sary aminao mampionona azafady hoe ohatra ny ahoana zany hoe vokatra any Israely zany ohatra ny ahoana zany voaloboka ohatra ny ahoana ny amponga be ndanitra ohatra ny ahoana ny voatavo any Israely igagana nefa ny toetrandro sy ny toetany any Israely zany tsy tsotry ny any amintsika ngeravana misy tany volkanika ngeravana Madagasikara mahavokatra nga hitanao ravana zany tsirona pastèque any apefo zany tsirona voankazo any Madagasikara any amintsika zany tsy ambaka an'izany fa tsy misitraka an'izany sika satria ny antony zavatra kely de kely fotsiny ny ao ambadika zany de mifakatoavana an'Andriamanitra taperina ny fanompo-tsampy manompo an'Andriamanitra tena manompo fa tsy manomponompo na manompo Andriamanitra anomezana fafapo olona na manompo Andriamanitra mba hijery ivelany hitan'ny olona tsy zany mitandrina didin'Andriamanitra tsy manafangaro ny fivavahana sy ny politika tsy manafangaro ny sisa sy ny sise fa teneniko anareo fa tena mandroso Madagasikara io tsy miankina hoe inona fa mitandrina didin'Andriamanitra de milamo vita ny kabary zay ny tena marina amin'io de lavalava zay resaka zay lava be koa efa lasa be ny fotoanantsika fa rarintsika nambana tsy ary kely an'izany androany satria mba fetin'le firenentsika alleloia firenena malalatsika de raha totsika tirity ho voninahitran'Andriamanitra raha sy tsika sary kely mampisehoko sarinareo jerinareo zao sotra mampionana andefa sary andefasako sary ampisehoko sary kely nareo mbola tsy mety misokatra le izy ahitantsika hoe tsika tsy ambaka na arena kibon'ny tany na vokatry ny tany manendrika anany loko maitso merci Suzelle tahiny Jesosy zay vo hitako ny commentaire anao raha antanio Marisaline tahiny Jesosy Madagasikara Elizatsiala Koweity de jerenareo reto zavatra sehoko anareo reto sehoko sarinareo zao ny voaloboka any Israely zao jereo tarozaka very ambony any amin'ny sisina tamboho tsy mpamboly voaloboka reo olona reo tsy mpamboly voaloboka hoe io ny asany fa mamboly voaloboka ao tokotany de zao ny vokatra tarozaka trali ambany ary any anaty tokotanin'olona any Israely zao zavatra hitatsika zao any Israely zany zavatra hitatsika zany io koa tojo fa nandefa sary ohatra ejeko ny sary narevany tojo alleloia nasorony tojo le izy zao vokatra apahany fotsiny reny any Israely any satria manino ny Israely voatahan Jehova alleloia ty zao misy sary narevany tojo ihany koa zao any tokotanin'olona any zao voaloboka amen
sotra ny tojo, sotra ny mampionina, hitanareo anaty tambajotra serasera zany raha hijery an'ireny nareo hoe fahavokarana any amin'ny toerana izay voatahan'Andriamanitra. Israely tena efa ary voalazan'ny Andriamanitra fa izay tahiny Jehova dia voataha mandrakizay. Dia ireny ny zava-misy any. Tahaka ny ahoana ny toetrandro any? Toetrandro any tsy tsara ohatrany any amintsika. Toetrandro any Madagasikara ngeravana tena tsara. Tena anisan'ny tena hoe tahin'Andriamanitra. Tena tahin'Andriamanitra. Tena tahin'ny tompo. Ary misy tantinako commenté les publications any izay hitako eto ny anarany any Israely. Alléluia. Tany tondra dronosy tantely zay zany ny zavatra tiana lazaina amintsika. Tokony ho amintsika zany. Ary vavaka isika mba ho amin'izany ny Madagasikara isika. Andao isika andeha hanao hira amin'izay Alléluia. Miano finaritra daholo ary dia ao ny dirintsika hitrapetrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Alléluia. Miano finaritra daholo. Uani firene
Halleluja, amen. Zany izy zany davana zany ny fanaritsika any ny fanaritsika ho an'ny Madagasikaratsika hoe mba mandra-piaviny Jesosy halleluja, ho avy Jesosy mba mialohany aviany Jesosy sony zany mba miova fo daholo ny malagasy dia mba mahita an'izany hoe eto an-tany, mba mahita an'izany hoe fiadanana, mba mahita an'izany hoe fitsaharana, dia tonga Jesosy misy fotoana hivavahana, misy fotoana hitadiavana an'Andriamanitra, hitadiavana n'ilay tena fanahy fahamarinana, dia tsy haiko intsony izay fifaliana amin'izany an'Andriamanitra ny voninahitra, misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany izany, fa izy moa dia raha misy fotoana io matetika ataoko foana fa izy an'ira mba mahakasika anahy mihitsy, misy fotoana raha mangano haniko mihitsy fa misy ohatra hoe aksiva matsiravina na misy zava-doza mitrangina eny ohatra hoe tsena may dia be dia be ny tsy manan-kelofana, misy an'ilay indray andro ilay olona ilay misy ohatra ny vary very teo amin'ny lalana dia nandroaka an'ilay vary ilay raim-pianakaviana nandrofony tamin'ny tanana angoniny anaty hanina, zavatra izay tena tsy zakako mihitsy mijery an'ireny ary ireny anisan'ny natonga antsika natonga anay nanentana antsika dia nanokatra ny nanangana ny fikambanana Gamaliel izay mety tsy antsika indray atsoatsy fa dia mampalahelo fa mba afaka anao izay kely vitantsika isika. Zany rehefa misy fotoana amin'ny alina tsy mety atody dia mieritreritra zavatra tokany hoe hoe zaho moa zany na manam-bola be ino to misy programa zay atao tsaiko ato, zavatra ngeza be zay tena ho atao hoe ho atao ao Madagasikara, tena tonga dia zavatra mivantana tena tonga ao amin'ny vahoaka atao tsaiko mitikodina atao tsaiko fa izy tatareko amam-piona izy lavitra ezaka be zany fa ina moa avana manahaka antsika tsy hanonofy, halleluja, dia manonofy eo hoe za raha iza nohatr'izao dia ity misy zavatra ataoko ohatr'izao tena hoe tena ngeza be zay zavatra hitretiko zay zavatra ngeza be mihitsy zay nefa ilay izy ngeza be fa tena hoe miatraika tonga dia mivantana be mihitsy, tena hoe tena any amin'ny herin'ny vahoaka any fa rehefa tsy ho vitako any zany dia engany mba hisy olona nanazay projet zay mba mba hiantotosa an'izay projet zay ao Madagasikara fa tsara be zay zavatra hitretiko zay. Na tsy hainy tenin'Andriamanitra vitsy zay ny resaka lavabe fa
hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay fa fotoana ny tenin'Andriamanitra zao. Raha misy mbola tsy voaravako dia ko iza moa mbola tsy voaravako teo. Misy olona vaovao ao, haleluia aloha arabaitsika ilay olona vaovao teo. Misaotra nambinina tsara be le hira, tianao le hira. Jackie ny Arentsoa, tonga soa ianao androany avy nitazany anaran'izany teto dia misaotra anareo koa izay mandray ny vahiny dia tonga soa dia maretatra amin'ny farany. Dahary ampandrotsika nanabavitsika Lovely-tina izy itondrantsika anaty tenin'Andriamanitra androany. Dia vita moa ny tenin'Andriamanitra etina dia miverina eto ihany ny tena koa mahamelabelatra indray ny tenin'Andriamanitra. Teny tompo nambavy Lovely anao ny fitenenana. Manona fiadanan'i Jesosy Kristy io aminao pasteur aso amin'ny ankonanao dia fiadanan'i Jesosy ihany koa amintsika mpiaino tsirairay avy. Dia raisiko fifaliana ho anahy moa ry havana ny zana indray ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity alina ity dia izany teny izany hitantsika indrindra ao amin'ny bokin'ny Job. Job toko 12:7 ka hatramin'ny 10. Job toko 12:7 ka hatramin'ny 10 dia soramandry amin'izany teny izany dia ny hoe ny tenina valin'ny Job. Dia toy izao raha mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izany tsy mahalala raha mandinika ireny rehetra ireny fa ny nanao izany dia ny tanan'i Jehova izay mitana ny ainy zava-mananaina rehetra sy ny fofinainy olona rehetra, olombelona rehetra. Amen. Matetika moa isika olombelona ry avy ny eto ambonin'ity tany ity dia mieritreritsika fa hoe hitoetra ela be eto amin'ity tany ity, anorom-ponena eto amin'ity tany ity dia manao zavatra tsy hampahendrena sy tsy hampaheverana ry havana. Dia toy ny hoe zavatra tsisy fetra ny zavatra atao sy ainany ety ambony tany ety. Dia izao ry havana misy fetrany dia tena hoe misy fetrany tokoa izany satria araka ny tenin'Andriamanitra izay vakitsika eto dia hoe izay mitana ny ainy zava-mananaina rehetra sy ny fofinainy olombelona rehetra. Izy Jehova anie ry havana no mitana io fofinaintsika io dia noho izany ry havana malala dia mila mitandrina isika ry havana amin'izay zavatra ampiasantsika io tenantsika io sy izay zavatra rehetra omen'Andriamanitra antsika eto amin'ity tany ity. Satria omen'Andriamanitra maimai-poana antsika nge zavatra ananantsika ety ambony tany. Fa ny zava-misy ry havana dia izao matetika dia ampiasaintsika amin'ny zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany karazan-javatra be da be ananantsika izany dia voamay entsika ny mba nanentsika ny tenantsika. Dia eny marina ry havana fa Andriamanitra nitsodrano antsika hoe mba hanjakantsika ny zavatra rehetra ety ambony tany dia nefa izany akory tsy midika hoe raha nanome an'izany Andriamanitra dia ho ampiasaintsika amin'ny adalàna, ho ampiasaintsika amin'ny fioaram-pefy fa tena hoe mila ataontsika mpahendrena ry havana malala. Mba tsy hanimbantsika ny tenantsika io, tsy hanimbantsika ny aintsika, ny fiainantsika, indrindra ny ara-panahintsika. Fa ny zavatra mahafinaritra nefa ry havana dia izao io Andriamanitsika io dia Andriamanitra be fitiavana ary tena hoe hamindra fo io Andriamanitsika io ry havana. Hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo any, donc vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Salamo hoe Salamo 7:70 andiny 7:30. Salamo 7:70 andiny 7:30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fanahitsiaro izy fanahitsiaro izy no fiany ireo dia rivotra izay mandalo ka tsy miverina intsony. Amen. Fanahitsiaro izy fa no fiany ireo dia rivotra izay mandalo ka tsy miverina intsony. Ry havana fantatr'Andriamanitra fa rivotra mandalo ihany isika dia mbola mamindra fo izy. Ary izany indrindra ry havana malala no teneniny amintsika androany hoe araka n'ilay teny hoe zava-poana dia zava-poana ny aintsika eo anoloan'ny fahalehibiazan'Andriamanitra satria izy no manam-pahefana, izy ny tompony haintsika, izy ny tompony fahefana, izy afaka manaisitra indrindra ny eo am-pelantanantsika ry havana fa tsy hoe akory aharitra mandrakizay eto nge isika fa rehefa
mampiasa n'izay zavatra noharian'Andriamanitra tsika dia tsy isika ny tompony fahefana, manana fahefana amin'izany, tompony fahefana feno amin'izany fa Andriamanitra ry havana. Dia izao ry havana voafetra nge ny fahefana ananantsika. Izy ny manome dia izy ny mbola afaka manaitra, izy ny mbola afaka maka ry havana malala. Dia aza doniotsika ry havana fa afaka alain'Andriamanitra nitsika io fanahintsika io raha tsy mitandrintsika araka ny ten'Andriamanitra milazantsika an'izany indrindra any amin'ny boky ny Lioka. Lioka 12:20 dia milaza an'izany indrindra hoe ry adala any oalina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza ny zavatra noharianao. Amen. Dikan'izany ry havana malala dia tokony ho fantatsika foana fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra eo am-pelantanantsika, na be io, na kely io, na tsara io, na ratsy io, dia an'Andriamanitra ry havana. Dia izany indrindra no mampatonga antsika mampatonga an'ilay tenin'Andriamanitra tenin'ny Joba izay ilay nivakiantsika tery ambony teo hoe iza no tsy malala raha mandinika ireny rehetra ireny, fa ny nanao izany dia ny tanan'i Jehova izay mitana ny ainy zava-mananaina rehetra sy ny fofinain'ny olombelona rehetra. Dia izao ry havana malala, so diso hevitra tsika ry havana, so diso hevitra tsika izay mbola hoe miatehatra amin'ny zavatra amin'ity ambonin'ny tany ity ry havana, izay mety hoe mbola manao an'Andriamanitra tsy ho hisy, manao fanapara-pahefana indrindraindrindra izay misy eo am-pelantanantsika, dia ampiasaintsika tsy hampahendrena fa anaovantsika tsinotsinona olona, anaovantsika tsinotsinona ny hafa, anaovantsika raha matahoran'ny hafa, anaovantsika tsindry azo lena ny hafa ry havana. Dia izao ry havana malala, Andriamanitra ny tompon'izao rehetra izao ka manomboka izao ianao raha mandrian'izao toriteny izao dia mitandrema ry havana, mila mitandrina ianao manomboka izao fa ampiasao amin'ny tokony ho izy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra nomeny ianao, ny fahasoavana izay natolotra Andriamanitra ianao maimaim-poana ry havana, ampiasao araka ny tokony izy izany ry havana malala. Tadidrio fa raha miraikitra amin'ny zavatra izay ambonin'ity tany ity sy izay zavatra nananao ry ho fonao io ry havana, dia ho levina ihany izany, tsy ahary izany satria an'Andriamanitra ny aina, an'Andriamanitra ny zavatra nanantsika, afaka alainy aminao izany, afaka alainy aminao ny fanahinao, afaka alainy aminao ny arenao amin'ny fotoana tsy ampoizinao, fa mila mitandrina mandrakarivotsika mba tsy hatonga an'Andriamanitra ampirehitra n'izany fahatezerana izany ry havana malala, dia tsy afaka mindra fo amintsika izy fa Andriamanitra be fitiavana io Andriamantsika io, mbola te hamindra fo aminao izy, mbola te hamindra fo amin'ny tsika tsirairay avy izy ry havana, fa izany famindrampony misy fetra izany tokony ampisaitsaina antsika izany ry havana, fa mitandremintsika ry havana, dia ndao tsika hianaki-po bebe kokoa amin'Andriamanitra, hikatsaka arena bebe kokoa any an-danitra tsika ry havana, fa tsy amin'izay ety an-tany izay hoe ho ravo, ho levina ity. Aleloia. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aleloia. Amen. Aleloia. Mankasitraka indrindra zanapavitsika lovilitsika tao anatin'izany tenin'Andriamanitra mamperitreritra. Aleloia. Izay nentin'izany dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana ane amary fitianao raha napavy lovilitiana dia mitombo izy, dia mitombo fahasoavana dia maheriza hatrany amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Ten'Andriamanitra telo moa no niteneniny teo. Ny voalohany dia Job mankasitraka dia Jesosy amaly fity dia misaotra anareo rehetra ihany koa mankasitraka. Tainy tokoa raha latojo, mbola tsy narabeky teo raha latojo avao Alemainao, dia izy koa mbola tsy narabeky teo Elizatsiary efa narabeky ihany koa. Tainy tompo Bertsava. Aleloia. Zao vakitsika daholo ny tenin'Andriamanitra izay mivakindrana bavitsika lovily teo. Job 2:12 aloha 9:7-10. Aminaran'i Jesosy manao hoe iza no tsy malala raha mandinika ireny rehetra ireny, fa nanao izany dia ny tanan'i Jehova izay mitana ny ainy ny zava-manana rehetra sy ny fofinain'ny
olomboelona rehetra. Alleloia. Salamo fa 7 akiko ihany koa salamo fa 7 andiny fa 7 fa na tsy ary izy fa nofy ihany reo de rivotra zay mandalo ka tsy miverina intsony. Alleloia. Mifatsiahana ny tenin'Andriamanitra amin'ny salamo fa 7 mifandraiky amin'izay ihany. Salamo fa 7 afaka mandray note nareo verset fa maromaro verset ho zareko amintsika eto androany. Salamo fa 7 andiny fa 9 mifandraiky amin'izay manao hoe aloka tokoa ny fandehandehanan'ny olona, aloka tokoa ny fandehandehan'ny olona, zava-poana tokoa ny tabatabany, miary areny izy nefa tsy fantany izay tompony izany. Namaranany azy androany dia tao amin'ny Luka 12. Luka 12 andiny 20. Ty teny ty zany no tena novelavelako eto androany. Ity teny fahateto ty manao hoe Luka 12 andiny 20. Luka 12:20 manao hoe Andriamanitra kosa anao taminy hoe ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza no zavatra no arianao. Toy izany izay miary arena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ndraiky vakintsika tantara io toko 1 Luka 12 andiny 17. Sotramanty dia namariny Jesosy ny lehilahy anankiray izay nangataka azy hananatra ny rahalahy ary nilazany ny tsy mahamety ny fieremana. Fieremana zany dia fitiavam-bola tafahoatra. Andiny 17. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe mpampianatra, teneno ny rahalahiko mba hizara lovaniko. Fa hoy izy tamin'ny rahalehilahy, iza nanendry aopy tsara na mpizara ao aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona, tandrema ka miarovatena mba tsy ho azo ny fieremana ianareo. Fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Dia nanao fanoharana taminy izy ka ny hoe ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be. Ary izy nihevitra taom-pony hoe ahoana ny ataoko fa tsy manana fitoerana miriko ny vokatra. Ary hoy izy, izao no ataoko, andrava ny trano fitehirizako ka anao izay lehibehibe kokoa ary ao ny amoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia laza amin'ny fanahiko hoe ry fanahy eo, manana fananana be voatahiry amin'ny taona maro ianao, mitsahara, minana, misotro, mifalia. Hoy Andriamanitra kosa anao tamin'ny hoe ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra no arianao. Dia toy izany izay miary arena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena ao amin'Andriamanitra. Hoarin'Andriamanitra ohatry ny adala zany kay ny olona tsisy atao tsy miaro arena ho an'ny tenany ry havana malala. Miary arena ho an'ny tenany zany hoe io nofony io ihany, io zavatra ho anazy io ihany. Hoarin'Andriamanitra amin'ny adala satria marina tokoa zany tenin'Andriamanitra zany. Raha androany ny arena aminao. Ity masy ty lehilahy ty nahavariana Jesosy ty lehilahy niona taminy ty. Ny olona rehetra miona amin'ny Jesosy dia nangataka fanasitranana, nangatana fampahiratana, nangataka fiainana mandrakizay, nangataka ny ao ary nyreny ny mpianatra roa lahy hoe nangataka ndreo zanandreo mba ataon' Jesosy amin'ny akavitsy akavanana ny amin'ny fanjakany. Zava-panahy mijery zavatra lavitra. Ity lehilahy ty indray nahavariana rehefa mba niona tamin'i Jesosy izy dia mba zary nangatahany tamin'i Jesosy mba hitenenana Jesosy amin'ny rahalahiny hizara lova aminy. Diso fangataka ihany raha Jesosy ny ionanao dia ny lovan'ny rahalahinao ny angatahanao fa tsy mba ny lovan'i Jesosy. Dia hoy Jesosy hoe tandremo fa zany ny atao fieremana. Mba miona amin'ny Jesosy ihany, tsy mirarazy momba ny vatany sy ny fanahiny sy ny fa ny amin'ny nofony ihany. Tsy mirarazy, mety misy zavatra inona zany zany zao dia fa aretina ngerama zany hoe za tratra ny fieremana, tratra ny fitiavam-bola diso tafahoatra iranan'i Jesosy zany. Hoe Jesosy asitrano zany aretiko zany. Aretina ngerama no fitiavam-bola diso tafahoatra io. Aretina io. Misy olona manam-bola fa tena raha mahafantatra olona azo lazaina fa miliardaire zany raha ny Madagasikara. Tena azo lazaina hoe miliardaire
fa tena zany raha resaboly zany tsy miresaka am'izany ianao, tsy resahanao resaboly zany izy fa vitan'izany a hoe de mandeha de mameanao ohatra hoe manampy olona de mena 500 ny olona. Vitan'izany ohatra hoe mandeha manao an'retareo hoe mamangy ohatra ianao zany mpanan-karena de ohatra hoe mba mamangy olona teraka na mamangy olona ohatra de tena tsy mampahina zany mame 2,000 am'izao fiainana efa mafy zao a. De tena hoe tena tsy azo atao ninina mihitsy am'izany resabola zany. Jesosy tena niteny tandremo a, sotratra an'izany nareo ozy izy Jesosy. Ity olona ity a, fanoharana nataon'i Jesosy de zao ny zavatra nitranga. Nanana tany mamokatra be ty rahalahy ty. De izy nieritreretra rehefa feno sakafo sy vola sy arena de milamina ny fiainako. De zao ny zavatra nataony, nivokatra be dia be izy rery. De nataony a, nampitombony ny fitehirizam-bokatra. De natombony tao daholo. Natombony tao daholo ny fananany. De mijery an'ilay fananana fotsiny izy de faly. De miadana, de milamina. Mampilamina kosa aloha zany e. Hoe hoe mba mijery ny compte bancaire de mba hitanao hoe firy ay vola be any de tsy mba hilamina ve hoe sy milamindaminy tsika rineny fa sy inona ny akazakazaka. Ina ny foazana maraina. Tsy menantsina ny efa marina zany. Fa ny zavatra nataony teto a. Ozy izy hoe ry fanahy eo, manana fananana be voatahiry amin'ny taona maro ianao. Mitsahara de izy teo. Mitsahara de mihinana de misy to de mifaly. Poketra vy mihitsy manjaitra tody araka ny filazanareo. Teo amin'ilay zavatra niteneniny a, tsy ratsy ny manan-karena teo zany a. Apetrako. Tsika tsy hoe fahavalon'ny arenako ka de tena tsy te hanan-karena zany. Araka teko hoe za zao raha za milasa manan-karena tena misy zavatra tena tiako atao, tena misy projet tena tiako réalisena tanteraka mihitsy fa vola be mihitsy ilaina am'izany. Vola be ny ilaina am'izany. Fa tena tiako atao zany. Alleluia. Misy mpanao baolina afrikanina zay. Ireo mpanao baolina rehetra a, ny footballeur mantsy ny tena anisan'ny sportif tena manam-bola be anisany. Ankoatra ny mpanao golf sy ny mpanao tennis de de ny mpanao boxe de ny footballeur ny tena hoe tena anisan'ny manan-karena de jerinareo tsara reny zareo a. Za zao aty aminay aty misy olona zay mpanao baolina atao amin'ny ekipa frantsay, ekipa nationale izy taloha. De tsy tandre izy aloha tamin'ilay mondial teo fa nalao aty amin'ny club aty aminay aty izy. Club kely aty aminay aty amin'ny faritra misy anay. Fa ianao miditra amin'izany club zany. Ny tomobilan'ny joueur ao izy nareo. Tena za mba ty fiarako ty de rehefa miditra ao amin'io stade io de mijery mba tsy mijery baolina ny mba mahavariana anahy hoe mijery an'zareo manao entraînement ohatrany. Fa mijery ny tomobilan'zareo park iny eo tena ozy tena avoleta, manan-karena. De jerinareo daholo reny mpanao baolina malaza be reny. Jereo ny tomobilany. Jereo Cristiano Ronaldo. Jerinareo anatin'ny tranony. Fa misy footballeur américain zay, africain zay. Tena ny azy ny telefona ny misy vaky, écran telefona misy vaky. De tena nyprogazety efa manino iny tsy mba soloina. De zao mifaly teny. Ka mbola azo ketsona agnety io izy. Fa ny azy izy tsy mividy tobila tsotra. Fa ny zavatra ataony manokatra hôpitaly izy any amin'ny tany, manokatra stady izy ho an'ny zazankizy mba misahirany reny, miantoka écolage ny mpianatra, manokatra fianarana. Teneniko anareo fa tsy mitovy mihitsy ny fahatsiarovana andreo karazan'olona sasan'ireo hoe ty zany tsisy atao fa tsy mividy ny tomobiliny. Io kory tsy hoe kory za manana fisaina ohatran'ireo hoe ay nareo de miadana be de mandany misakafo fotsiny efa ny mahantra ry tsy zay tiako tenenina. Mendrika azy kosa zany, mendrika azy vokatry ny asa zany fa tsy nangalariny. Fa eo amin'le raha ampitaina zany reo olona roa reo, ity anankiray ity nisy zavatra tsarovany vahoaka anazy.
fa tirety ny azy any tsisy ninona navelany mihitsy teo amin'ny fiarahamonina ohatra zany angerah fa nanazavanteny Jesosy eto hoe misy olona ozy izy ny olona miara-rena ao amin'ny tenany fa tsy mba manan-karena ao amin'Andriamanitra. Misy olona zany manan-karena ao amin'ny tenany fa tsisy ninona mihitsy ao amin'Andriamanitra, tsy manan-karena ao amin'Andriamanitra. Misy mpira frantsay zay maty taona vitsivitsy lasa, rocker frantsay malaza, tsy de voalaza, tsy voatery teneniko eto ny anarany, manana hangara be izy iny, hangara be tsika 4 mm² de anatin'io hangara io zava-tsaro bidy daholo. Toerana miafina misy an'io fa misy malagasy efa niditra tao amin'izany ary nitantara taminay, olona fantatray entre zareo samy mpanompo sampy avolety reo vatra ny fanahany tamin'ny devoly reo de fampiderarenendry zareo. De anatin'io hangara io 3 mm² feno karazana zava-tsaro bidy. De ohatra mampatsiahy anahy mihitsy hoe tena manao fitoerana amorinana ny vokatra natao bebe le bebe koa, karazana moto lafo vidy, karazana tomobila lafo vidy, karazana zava-maneno gitara sy ny sisa lafo vidy reny collection reny, volamena, zavatra maro tsy fantatra siny hoe 4 millions d'euros ny total an'izany mipetraka ao. De le izy idinao de sina mpiambina de zavatra mahafinaritra kosa rehefa mba misy vahiny manakazy de entina makany de voaina le izy de entina manao toro ao ny olona mijery ty zao ohatr'izao ty ohatr'izao, ty moto ako voalohany ozy izy ty moto be, ty moto ako voalohany de ty moto ty zao ny vidin'ity nisy ny olona miana tamin'ny cadeau ako de ty ohatr'izao. Fa zany rehetra zany zao anazy misy mpanjaka tao amin'ny baiboly tao, faketsika jery bokin'ny Daniel toko 15. Misy mpanjaka tao Belsazara. Daniel toko 15 soramany de fanasana nataony Belsazara sy ny soratanana nyseho teo amin'ny rindrina. Film horreur be ty Belsazara mpanjaka nanao fanasana lehibe eo amin'ny mpanolotsainany Arivola ary teo anatrehandreny nosotro ny divay. Nanao fety be mihitsy zany Belsazara. Andiny faharoa, no nefa nisotro divay Belsazara de nasainy nalaina ny fanaka volamena sy volafotsy izay nalainy Nebokadnezara reny avy tao amin'ny tempolo tany Jerosalema mba hisotroany mpanjaka sy ny mpanolotsainy sy ny vadiny mba mivaditsy ny ranony. De nentina ny fanaka volamena izay nalaina avy tao amin'ny tempolo ny tranon'Andriamanitra tany Jerosalema ary mpanjaka sy ny mpanolotsainy sy ny vadiny mba mivadiny tsindrano nisotro taminy. Nisotro divay izy sady nakalaza ny Andriamanitra volamena sy volafotsy sy varahana sy visy hazo ary vato. Zava-doza be natao ty mpanjaka ty satria zao voalohany indrindra izy io fety natao io de fety miaro fijangajangana, fety ratsy zany de ohatr'ireny hoe reny misotrosotro sy milalao ratsy reny zany io, tena hoe fety fiesta. Ny tena zava-doza nataony de zao fanaky ny tempoly izay no amasin'ny Solomona tao amin'ny tempolin'i Jehova, fanaka volamena ny tempoly, fanaka masina. Tao a Jerosalema ekena fa babony zareo ny jiosy fa tady idio avana fa nababonao aza ny jiosy ny fiara-fanekena ngerava nisy fotoana ny tany amin'ny Filistina fa nitondra loza satria naninona masina de netiny reny fanaka volamena sozay de nisotrony tena nisotrony niaraka tamin'ny olona ny mpanolotsaina sy ny vadiny sy ny vaditsy ny ranony, na ny vady be na ny vady kely na ny première na ny deuxième bureau zany tonga teo daholy de misotro faly tsisy atsiarovana zany Andriamanitra Jehovah Andriamanitra zany nefa fanaka masina tao amin'ny tempolo ny nalainy ninana. Fa io mpanjaka io de nirehare matoky rehefa na mahafaka manao an'izany
fanasana ho an'olona rivo la miaraka mivadiny sy mivady sy nzany zany tefolona 5 zany fanasana ny ray alina olona 3 4 tsy fantatra 2 3 4 miara-mihina an'eo volangeny laminy am'izany manana izy manao an'io fa saingy zao mikitikitika ny an'Andriamanitra izy tsy vita ny tsinona me voninahitra an'Andriamanitra fa nanetra an'Andriamanitra mihitsy napiatra an'Andriamanitra mihitsy tam'izay 15 dia nisy ratsan-tanan'olona niseho ka nanolotra tandrifin'ny jiro tamin'ny lalitra sokay teo amin'ny rindrin'ny lapan'ny mpanjaka ary mpanjaka nitan'ilay ratsan-tanan'olotra eo ampisotrosotrony zany izy zany azio hira kely aloha azio kilalaka kely aloha aba mandiha kely aloha ny vehivavy tampotampoka eo ry amin'ny fandrifin'ny jiro ry amin'ny rindrina dia misy sarina tanana film horreur zany tonga dia misy sarina tanana mipotra eo dia tanana eo amin'izay teo dia nanoratra amin'ny lakre tamin'izay dia nisy ratsan-tanan'olona niseho ka nanoratra tandrifin'ny jiro tamin'ny lalitra sokay lakre zany teo amin'ny rindrin'ny mpanjaka rindrin'ny lapan'ny mpanjaka ary mpanjaka nitalay tanana nanoratra dia nivaroarika ny tarehin'ny mpanjaka ary naraiky tahotra azy ny eritreriny ka dia nivava ny valahany sady niady ny lohaliny dia niantso mafy ny mpanjaka apiditra ny pisikity sy ny kaldeanina ary ny mpanandro ary mpanjaka ny teny ka nanao tamin'ny olon-kendriny Babilona nazovy mahavaky isolatra io sady milaza ny heviny amiko dia ampiakanjona volomparasy sy asiana rojo volamena ny voziny ary ho isan'ny mpanapaka 3 lahy amin'ny fanjakana izy rehetra avokoa ny olon-kendriny mpanjaka nefa tsy nisy nahavaky sisy nahavaky ny soratra ka nampahalalan'ny mpanjaka ny heviny dia natahotra indrindra Belisazara mpanjaka ka nivaroarika ny tarehany ary vaka tery ny mpanolotra tsisy nahavaky le izy ampatahotra inona moa ny tokony ampatahotra raha nanompo an'Andriamanitra eo ampanaovana fiderana eo mpiakofana amin'Andriamanitra eo ampanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ianao mahita tanana mahasoratra tokony ampatahotra voatery tsy maintsy ampatahotra anao hoe zavatra tsy fantatra ny dikany io fo izany hoe tena misy fanatrehan'Andriamanitra eto ry havana tahaka ny fiteny tsy fantatra ihany ke zany tsy fantatra hoe inona reo izy teo dia natahotra satria maninona fantany zavatra nataony dia manisy tamin'ny zavatra nataony rehefa tena mandeha tsovakitsika moa ny tantara fa lava be io fa tsisy navita zany nandika ny teny io sy ny teny ny heviny fa tonga ny lehilahin'Andriamanitra ilay tombo avo folo eny tamin'ny olona ny zatovo rehetra tao amin'ny Babilona sava mihitsy nitoka tamin'izany ny $100 tonga dia sava mihitsy inony ty vadika tahotra zao le teny ary amin'ny Daniela 5:5 fa 720 no dika le teny ary noho izany Daniela reny namaky an'le teny sy nandika azy ary noho izany dia izy niavin'le ratsan-tanana ka voasoratra teo re tenindreo ary ny teny voasoratra dia zao mene tekela opérasine mene tekela opérasine zao no hevitry ny teny mene voisan'Andriamanitra ny nanjakanao ka taperiny amin'izao tekela efa voalanja tamin'izany ianao ka indro latsa-danja paresa zarazarena ny fanjakanao ka omena ny medianina sy ny persianina nefa 7 Belisazara dia nameteny ka dia nampikajona volomparasy Daniela sady nasiana lojo volamena ny voziny ary nisy niantso azy ho isan'ny mpanapaka 3 lahy tamin'ny fanjakana ary tamin'ny oalio iandry dia nivonoana Belisazara mpanjakany Kaldea io ary ny ambon'ny fety mbola teo ampanaovana fety ny vonoana tsy voalaza izany namono azy fa voalaza fa tsy maty amin'izao fa no vonoana mety vonon'ny anjely mety vonon'ny tanan'Andriamanitra mety vonon'ny tsy fantatra fa no vonoana satria naninona tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra ary nanira tsira an'Andriamanitra nampatsiahantsika n'ilay hoe lehilahy atao hoe Nabala any amin'ny Samuelany koa misy an'izay teny zay misy an'le rangahy le Nabala zao efa kitsika ny Samuel voalohany
zay tantara vitsivitsy mantsika. Samuel voalohany toko 520. Samuel voalohany toko 520. Andininy manomboka any amin'ny andininy voalohany tantara io lava be io fa izao ny zavatra mitranga. Nisy lehilahy anankiray manan-kareny be zany ary andininy faharoa ary nisy lehilahy tao mona ary tao karamela mifanana mpanjato be raha lehilahy ary nanana olo 3,900 ary nanety ny ondriny tao karamela izy. Nabala no anaran'ny lehilahy ary Abigail no anaran'ny vadiny. Dika zany Nabala zany dia hoe adala. Dia tahaka an'ilay teny mihitsy hoe ry adala. Ka io lehilahy io dia nasiany Davida soa. Fa rehefa tonga ny fotoana mba niandry valiny kely Davida satria tanaty fahasarana dia izy tsy nanisy soa. Misy olona ohatr'izany. Misy olona asiana soa ihany mety aminazy fa tsy mety aminy zany manisy soa olona izany. Tandremo ry havana fa tsy mety amin'Andriamanitra zany. Misy olona miandrandra fanampiana man'olona foana fa izy samy hanampy olona zany. Dia misy karazan'olona ohatr'izany. Fa ianao aza mba mety ho atao karazan'olona ohatr'izany. Dia ity lehilahy ity zany taloha izy narovany Davida dia lasa tsisy nandroba ny fananany dia avy eo izy lasa nitobo arena dia nanan-karena. Mpanjato be, milionnaire nge zany. Fa Davida reraka ny anitsoaka ny Saoly dia mba nangataka izay mba fohy meo zay ihany. Dia izy zao teneniny any amin'ny 120 any. Inona moa Davida? Inona moa zanaky Jesy? Tanao manambany zina koa ndareko andreny. Tsy tealana zany fa maninona nomeko azy ny arenako. Tezy Davida eo zay zany vavany nda ho azy hitatsika eo. Soa ihany fa manam-pahendrina be vadin'ity lehilahy ity, Abigail ny anarany. Dia Davida andeha hoany amin'izay niaraka misambatra andeha handringana ny zareo satria tezitra Davida, rariny Davida raha tezitra hoe ianao ve zao apiko ohatra. Apiko zao ianao androany. Za teniko anareo efa mba niaina an'izao zavatra ohatr'izao amin'izariko naditra. Dia zahako taloha anisan'ny faran'izay tiako mampionona vavolombelona zany ny miaraka amin'ny namako. Dia zavatra tena mba tiako taloha rehefa zoma hariva andeha hivoaka alina dia ireo namako ireo tonga dia tsisy miantoka n'inindro to dia tsisy misava posy, tsy misy mamopo aketra zany reo fa zahako no mividy ny zavatra rehetra dia misotro dia mihinana. Dia kozainako izay no miaraka amiko koa dia izy no mandrindra ny vola reto ny vidiana reto dia izy manaraka ny contribution zahako mahafinaritra tonga any anaty boîte de nuit namako miteny zany. Alaina efa nakaty zay dia maka whisky amin'ny tavoahangy ohatra dia zany mandony ny addition eo soratra hoe carnet. Zany zavatra tena mba mahafinaritra anahy taloha ary misy zavatra tsy nafoizany namako anahako. Nafiry tomobily zay nafiry tomobile dia zahako miantoka ny zavatra zany. Tena anisan'ny fifaliako zany taloha. Fa zao tonga amin'izay fotoana tsy nanana tena tanatina fahasahiranana tsy nanana dia te hivoakal dia mangataka aminao ke zaho mba te hanao biara araka aminareo fa tsy manam-bola mihitsy anareo mba dia fahazo vola eke mba meo ahako mba meo 50,000 ataoko lasante tamin'izany 50,000 tamin'izany tonga dia misy namako miteny mavoa anao izy maninona nefa raha tsy mandeha tomobile raha tsy maintsy andeha tomobile 25,000 misy raha 1,000 didiko matry tena nalailo tamin'izay nefa zahatra amin'izay mba mandeha amam-bolana mataonany zany mampalailo rehefa tratrany ohatr'izay. Fa teto Davida mihoatra noho izany. Davida tsy resaka hoe fisotrosotrona na fivoahana any fa niankina tamin'ny manainy. Fa zao ity lehilahy ity tsy te hamena kely, tsy te hamotsitra ny omena ihany, ny ampiana ihany. Nefa raha io lehilahy io noho ny tenen'ny vady zany namoaka zavatra be dia be tao an-tanàna tao anaty coffre tao tao anaty frigo tao raha tamin'izao androtsika zao tao amin'ny trano fitehiriza tao nomeko andry Davida ihany le izy. Voalaina azy izy dia maty any amin'ny 117 amin'ny Samuel voalohany toko 520 ary no maraina dia afaka ny amamonina bala. Nefa jerenareo izy amin'io 117 nanao fanasana tao an-trano nitaka ny fanasan'ny mpanjaka efa ny fonina bala tamin'izany ary mamy loatra izy ka dia tsy nambala. Tanao atsy ao an-tokotany misy olona mila ho fatiny anohanana noana
olona nanampy anao. Izy nefa ty manao fanasana takany any mpanjaka takany Belsazara dia misy olona ohatr' izany, misy olona ohatr' izany. Alleloia. Misy olona tena ohatr' izany. Nefa rano vao naheno izy omaly hoe nomena ny Davida ny ampahan'ny arenantsika. Tonga dia matena izy, matena ny fony. Tonga takany vato, afaka 10 andro, maty. Inona nahafaty azy? Iny le zavatra nomena ny ala teo aminy. Zany ny atao fierena, misy olona matiny zany mihitsy. Maty ny vola io. Very vola dia maty. Riavana. Inona zany ny zavatra mba tsaroana? Tsika ravana eto amin'ity tany iainantsika ity, mila mametraka zavatra tsika. Ary tadidio, fa hono tena vatra misy asa n'Andriamanitra tsara mihoatra izao izy dia mifamangina ny manitra sy ny manano tena. Fanampiana olona riavako asan'Andriamanitra. Indrindra olona anaty difficulté zany ny ampianao, tena asan'Andriamanitra. Fa misy olona tsy vonanao an'izany. So dia lany ny volako izy. Hoy te ozy Jesosy ry adala, raha ny alina no alaina aminao ny ainao, dia ho aiza ianao? Ho aiza ianao? Be dia be ny olona miasa atao iny ny volo io. Olona ten'Andriamanitra bakitsika teo misy ozy Jesosy, misy ny ozy izy olona any amin'ny farany Luka 12:20 teo, ozy izy le ten'Andriamanitra. Toy izany miarerena ho an'ny tenany any, nefa tsy mba manan-karenao amin'Andriamanitra. Misy olona zany tsy raha jerenao amin'Andriamanitra, sisy ninona mijery, tsy natsangana ninina ao an'Andriamanitra. Tsy natsangana ninina ao an'Andriamanitra. Riavana. Za teteny aminao. Hoy ny ten'Andriamanitra, tsy engeriavana. Tsy mba hivimbina ninina tsika hiala eto. Salamo 9:20. Salamo 9:20, 7:20 ka hatramin'ny 20. Fa tsy hitondra ninina izy raha maty, tsy mba hidina anaraka azy ny voninahiny. Na dia miraba tena azy izy raha mbola velona, fa hideranao ny olona raha manisy soa ny tenanao ianao. Fa akany amin'ny razana izy tsy ahita mazava intsony mandrakizay ireny, izay olona manana voninahitra nefa tsy manan-tsaina dia tahaka ny biby izay samy tsy maintsy ho faty ihany. Riavana. Tsy maintsy ho faty daholo tsika rehetrarehetra reto. Ozy izy Paoly any amin'ny Timoty 2:9, raisy daholo zany verset zany, indrindra ho anareo kahidy rehetrarehetra. Raha misy kahidy manaraka eto. Timoty 1, misy olona mantsy tena mivavaka amin'ny vola. Tena misy olona tena mivavaka amin'ny vola. Timoty 1:9-7. Ozy izy Paoly. Fa tsy nitondra na ninona na inona amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hahatondra ninona hiala eto koa. Fa raha manakarina sy fitafisitsika dia aoka hianina amin'izany. Tsy tonga teto tsy nanana ninona ary hiala eto tsika tsy hitondra ninona. Aza dino zay. Ny dikan'izany, alao manao soa riavana malala. Arao riavana mba manao zavatra ho an'Andriamanitra. Zay mba fahazarana menakavy kely ity. Zay rehefa mba misy fitahin'Andriamanitra mihitsy ao amin'ny fiainanay, dia ataonay mihitsy, ataonay fananina mihitsy. Vao misy fahasoavan'Andriamanitra mihitsy ao amin'ny fiainanay menakavy, dia ataonay tsy maintsy misy para ho an'Andriamanitra, ho an'ny asan'Andriamanitra. Dia rehefa vita izay, dia milamina izay. Eo anisan'ny fahazarana ohatra hoe alohan'ny andehananay vakansa, dia efa mivony izay. Raha tareo marika anareo mantsika isaky ny avy mandeha vakansa dia miova io décoration hitanareo io miova. Isa-taona zany mba miova ny décoration antsika. Farafahakeliny ny indray mandeha isa-taona. Farafahakeliny dia alohan'ny andeha vakansa izay, dia alamina aloha ilay an'Andriamanitra hoe verina avy antsika manomboka ny fandarana efa misy zavatra hafa. Hitanao hoe tiana hisy zavatra ho an'Andriamanitra. Tsy tiana ho tonga amin'io
Luka 12:20 io hoe misy olona zany miary eto miaro any tena ny famahantra ho an'Andriamanitra ingery avana na zao zavatra ingery avana ho an'Andriamanitra hoana moa le izy hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra nga moa tiry avana de asa n'Andriamanitra hoe fitoriteny de ataontsika zavatra farak'izay tsisy dikany fa mba ataontsika izay mba mampetipety azy ho an'i Jesosy. Alleloia. Fa misy olona miary any fa ho faty any tsika inona navilatsika. Misy namako izay taloha anisan'ny tantara rehefa nomana tetete tsaroko izay namanay izay roa mampionony zany olo zany io zazalahy io miary tena mianatra izy de avy niasa de izy io avy eo ny fakahity zay de kakabe izy tamin'izany zay nanana société mivarotra automobile tao Madagasikara tao de kakabe izy fakahita ay rato ve io izy tsy eo izy efa niona efa taona maro lasa tany aloha tany niona taiza ho atsika zaho izy nividy pesika tamindray andro zay tao anaty trosa be zay tamin'izany de tsy nanam-bola de inona izy nareo mba namidiko angonongoniko le zavatra za mantsy ohatra misy tomobile tonga eo aminay de misy fotoana re tomobile bebe haingony be reny de tsy tiako reny de esoriko misy anesoriko zany le zavatra mipetraka zany tsy mba tia andreny tomobile bebe zavatra mipetrapetraka anina reny de asoriko ohatra le zavatra eny amin'ny tafo reny zavatra eny amin'ny pare-choc reny misy fotoana reny esoriko de angonongoniko anaty garage eo de rehefa avy eo am'izay tamin'izany zay tsy nanam-bola tsisy hoanina de reny am'izay no amidy reny zavatra mipetapetaka haingokaingona tomobile reny zany reny ny amidy de nivarotra an'ireny avy avidiko amin'ny gazety de ty zany amidy de ohatra ny 50 000 de varobarotra zavatra ohatra ny krika zay reny de izy io fa vidy zavatra tamiko tamin'izany de fa tonga am'izay izy tonga teo aminay am'izay lasa mifankalaly zay de anao izy zany izy indray andro vidy zavatra tao atraminao tamin'izay izy zavatra miperaka tao andavarangana tao izy tamin'taina tadidiko ay reo de niona am'izay izy ka izy io miperaka tany amin'ny province de izy mantsy anao hoe indray andro zay am'izay ao izy rado mba faniriko mba hanana 4x4 faniriko izy mba hanana 4x4 fa zaho izy niasa mafy ary rado tonga tiany fotoana tonga tao atraminay am'izay izy de mitondra tomobile kely zay izy io le tomobile ankotsako zay le vitanana le zavatra le tamin'ny efa taona lasa le taona maro lasa iny le zavatra le haingokona tomobile zay ny vidaniny de mbola hitako mihitsy ty le zavatra vidiny tamin'izany taona zany teo izy izy tomobile ty niasa mafy ary rado izy fa zao za mba te azo 4x4 rato aminao am'izay ka izy io nitody tsy fahasalamana zay izy io raha namana io de eny aro de nifanakalo tomobile zay de faly ry izy nateny voaka ao izy niasa amatona noho izy amatonany any nanangona ny reto izy reto voly reto mba azo 4x4 asa am'izay izy mivoaka niaraka tamin'ny 4x4 zay ny fakahitana farany afaka 12 andro taorina zay nodimandry izy maty tampoko le aretana tena ohatry ny latsambaratra zay mivady tamin'izany maninona maty nandevina anazy zay ozy nareo fa tena vaty ny fonay mivady le tomobile le voazony tao aminay ino nitondrana ny razana tena mandraky ty androany tena tadidiko zay tantara zay hoe io zany le niariny 12 andro nitondrany any zavatra 10 andro satria narary 2 andro tamin'ny hopitala izy de maty 10 andro rehetra zany hoe manangona zavatra manangom-bola tsy mitsaky ianao manangom-bola tonga am'izay ny fotoana nivitananao le zavatra nanangonanao le vola 10 andro ihany niainanao tamin'izy taty ariny zay vao nandevina de iny nitondrana an'le razana iny le 4x4 iny de veo tao ariny an'izay am'izay misendra mivoaka amin'ny azy zay de io le 4x4 eo amin'ny fisotroana eo amin'ny bary eo feno olona mifalifaly eo anatiny misotro mihinana masikita sy misotrosotro reo olo reo tsy nividy an'io zay zao malala fa atsemboan'le ranamana fa le tolo reto zay falifaly am'izay eto avana hoe tena nanana 4x4 entiny olona mandeha manao la vie nefa izy no niary an'iny le ranamana lelo zany
raha tiako atokavana amintsika zany dia zao mavita inontsika ho an'Andriamanitra samofaty daholy aroka ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny fandendehan'ny olona vakio le salamo vakiko teo misy salamo vakiko teo fitiako firenanao vakiny salamo 7:30 andininy 9 aroka tokoa ny fandehandehan'ny olona zava-poana tokoa ny tabatabany miariarena izy nefa tsy fantan'izay ho tompony zany misy olona tsy malala zay anompan'Andriamanitra zany fa miariarena fa tsy fantany izy ano tompony izy ve no tompony por ny teny tsika raha miarety tsy mitondra nininy zany tsy mitondra nininy iny zavatra azaka zahanao iny tsy ananao fotoana dia ivavahana iny mety sanatry iny hitondra ny razanao lozange zany ry havany lozange zany palahelo misy olona tsy malala zay zavatra tsara sy marina tsony adiny tanteraka mihitsy hoe sitrapon'Andriamanitra ty azahoako areny ty amin'ny Jeremia 7:10 misy zany teny zany Jeremia 7:10 ny vakiko aminao andininy faharoapolo Jeremia 7:20 Jeremia 17 andininy 7:20 andininy faharoapolo anao zay tenin'Andriamanitra andininy aloha le 10 verset azany Jeremia rasoa sy 7:20 Jeremia andininy 1:20 Jeremia 17:11 tony tsy po mikitrika izay tsy atodiny dia toy izany mahazo arena amin'ny tsirariny andao azy amin'ny tenatenan'andro zany ka ho adala ny farany reny olona mahazo arena amin'ny tsirariny reny dia tahaka ny tsipoy mikotrika ny tsy atodiny foy ireny tsisy anazy tandremo ry havana ny arena azo amin'ny tsirariny so dia anao manadino an'Andriamanitra ka dia na zavatra vitanao fa tsy marina zao ary tsirariny toy izany hoe hitsinjo no avy ny ankizy za mpanompon'Andriamanitra fa za anao kolikoly dia afera fitako fa tsy marina fa ataoko ty fatary fa mpanompon'Andriamanitra ianao rasy be zany aza manao an'izany fa eto ny zavatra totsika eto dia angalatsika vokatra any amin'ny fiainantsika mandrakizay edinao nga hoe avana ny tantaran'le lehilahy misy an'le lehilahy atao hoe Lazarosy mahantra rehefa kitsika ny amin'ny Luka 4:9 any misy tantaran'ilay lehilahy anankiray atao hoe Lazarosy Luka 4:9 dia 7:20 nisy lehilahy manan-karena anankiray ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanara-po fatratra tamin'ny fahafinaretana tsy le manara-po fatratra sy le fahafinaretana ny tena problème fa ny fanadinon'Andriamanitra ao anatin'izay ahitsiko manjay tso nareo ohatra lasa tsy te hanana fahafinaretana sy tsy te hisakafo sy hisotro afaka mihinana antsika dia misotro fa azadino ao anatin'izany fa hiala etontsika so matsy misy olona atahotra ny anankarena ka vao misy zavatra tsaratsara vao misy zany dia tsy samy mihinana ninina fa izao dia ty le fanadinon'Andriamanitra le lehilahy manan-karena io ninana isana tamin'ny fahafinaretana sy ny fifaliana tsy natsiaro Andriamanitra ary nisy olo malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy mipetraka teo an'ila vavazany ary nalilo mba hihinana izay latsaka avy amin'ny latabatra le manan-karena izy fa ny alika kosa no avy ka nylelaka ny feriny le lehilahy zany mihinana eo ambony latabatra fa jereo ry havana nataony Davida tamin'ny taranaki Saoly nataony Davida tamin'ny taranaki Saoly misy zanaki Saoly anankiray nalainy izy ozy Davida mbola misy taranaki Saoly dia mbola misy alefa-ty izy ary sakafo amiko dia netiny Davida dia napetraka Davida mihitsy ny lalàna manomboka izao ianao miara-misakafo amiko eto ambony latabatra foana ianao tsy satria sahirana ireo zanaky Saoly io sady mikotinga dia ozy izy Andriamanitra ozy izy Davida tena manomboka izao ianao miara-mihinana amiko eto amin'ny latabatra ny mpanjaka
ty le mpanan-karena ty le nihinana fatratra isan'andro tafampinaretana nahita an'le lehilahy teo ambany teo de miandry zay latsaka fotsiny fa tsy mba nomeny akalalana ohatra zany mihinana akoho de efa le taolatolana misy ozatrozatra faraparininy atsika eo aminy de zay vao mihinana le anankiray mbola ny alika koa ary tonga ary mino fa mbola alika an'ilay le mpanan-karena ihany koa lelaka ny feriny. Azonareo fa maty amin'izay kosa ary maty le malahelo de nentin'ny anjelo any tratran'ny Abrahama fa ny olana mba maty koa le mpanan-karena de nalevina ary raha njary tao amin'ny fiainatsika izy ka ny andrandra de nentany Abrahama tena lavitra te sy Lazarosy tena tratrany ary izy niantso hoe ry Abrahama raiko manondrafo amiko irao Lazarosy tanareo mbola teny atao irabotra tamin'izy fahavelona zao Lazarosy angalo rano ako anasako tongotra Lazarosy anany zazao mivoli efa tany amin'ny fiainatsika mbola evera fa mbola mitoy ihany hoe mbola patro ihany izy tany patro de hoe mbola niraka efa miova rehefa zay ozy izy mba irao Lazarosy mba hanomboka ny tendro ratsan-tanany amin'ny rano mba apakatsika lelako fa dilanovana ato anatin'ity lehilahy ty hoe Abrahama anaka tsaroa fa ianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro ny ainanao ary Lazarosy kosa zava-dratsy fa kehitriny izy no ampifaliana ty ary anao kosa fa dilanovana ary mety hoe zany rehetra zany misy tevana makady ajado no eo anenenantsika ma tsy afa mity akeny izay te ary ty ary tsy afa mity akeny aminay izay eny tanareo ry havana samy mifaty daholintsika rehetrarehetra andao ry havana tsika mba hanao zavatra ho tsarovana mba hahatonga antsika hanan-karena any amin'Andriamanitra misy ranabavy zay efa antitra be de tsaroa tsy mendrika mihitsy izy io tamin'ny fahatanorany fa rehefa tonga ny fotoana misy rahalahy Europeana zay nanao asa fitoriana ngezabe de io vehivavy io nampiantso ny mpanompon'Andriamanitra io zaho izy tsy mendrika ary tena fahatanorako tena ratsy fa tao anatin'izany ozy izy nitahin'ny tompo ny fiainako natsapa ozy izy hoe inona avaliko an'i Jehovah za ty efa hialy ety atany ety ihany ka zao izy izy reto izy izy misy fanan'ny efa mba nangoniko hatramin'izay de any andro any volana mba andeha hanohana an'zany ty asan'Andriamanitra zany fa tena nomeny an'io le pastera amin'io nikarakara croisade ngezabe tsy nanamboly fa tonga de tany amin'ny ramatio ny vola rehetrarehetra nanaovana an'le croisade tonga de nitorina tamin'ny afrikanina matapitrisany tsy nijanona tsony ny azan'Andriamanitra tamin'ny alalan'io fond nomeny ranabavy io maty io vehivavy taty arina fa zao mba zavatra nitsaroan'io pastera io maty izy mitsika io ramatio ny ala teo maty azany ramatonsika misy olona iramana eny amin'ny endrikitsika rehefa maty io misy olona manao tena hoe olona mijaly rafakonfetrajena eo ny hitafariny amin'ny tare fa io olo io voalaza n'ilay mpanompon'Andriamanitra rehefa mba nijeriny ny razana izy hitanao tsy olona nisy fiadany hitanao na tsy aro zany hoe vehivavy hoe na de teo azany tsy fataterahako mety tsy mahantra aho izy tonga andany satria naninona ny fidanina fanahan'olona le zavatra nahafahananao croisade nanerany Afrika tsisy tany afrikanina tsy tonga ireo mpanompon'Andriamanitra io tamin'ny alalan'ilay fond izay natolotry ranabavy io fanahan'olona ngerana voavidy amin'izany tsy afaka hiteny mihitsy amin'izany araka le teny Jesosy hoe misy olona nge miala eto toy izany miary enena ho an'ny tenany nefa tsy mba manan-karena amin'Andriamanitra misy olona indray ohatrany tsy de manahoana izy eto amin'ity tany ity fa manan-karena izy eo amin'Andriamanitra misy olona zay mpanan-karena be mihitsy anisan'ny manana orinasa ngezabe ao États-Unis ao izy rehefa niary andeha niary olo io niary de nandroso be mihitsy ny société de resy lahatra izy taty arina andeha ny 10% vokatra atao amin'ny orinasy ty any no hoaniny menakavy
alon 90% ozy izy a ny tompony zany a ankoatra ny fitonany orinasa anylefanay anoanana asan'andriamanitra azoko antoka fa zany io zany nge raha namiaina amin'ny 10% amin'ny vola amina miliara miodina eo amin'izany miaina za zao tena teneniko anareo a misy olona miary manangona de manangona tena misy namako miliardera atao Madagasikara atao nanao karaha société BDB ary na fananany zany de tsy voatanisy automobile moto atrano orinasa fa matanora ary tsisy fotoana mba nanandrana kory ary hoe an'izany anompo an'Andriamanitra zany mba miary zavatra any an-danitra ryavana za teteny aminao a amaranako azy lavalava ny fandarantsika amaranako azy zika makitena Andriamanitra amin'ny Apocalypse toko fahatelo efatra amby folo aitsika rehetra toko Colgate mihitsy zany orinasa Colgate le mpanao dentifrice iny Apocalypse toko fa efatra amby folo andiny fahatelo amby folo fakiko aminaran'i Jesosy ary nareo feo avy any an-danitra nanao hoe soraty sambatra ny maty de zay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay sasarana izy fa ny asany manaraka azy sambatra ny maty fa tsy ny maty rehetra fa zay maty ao amin'ny tompo zany eo tratra teo amin'ny fanompona ny tompo izy maty zay ny dikan'izany maty ao amin'ny tompo tsy hoe zany efa 30 taona zao mivavahana fa tao anatin'ny ray volana zay fa somary ohatrany very mendalina kely de mba misosotrisotrika to de maty de tsy zay le izy tsy maty tao amin'ny tompo zay fa ny maty ao amin'ny tompo de ireo olona maty teo amin'ny fotoana nanompoany an'Andriamanitra sambatra ny maty de zay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao eno ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy ny fisasarana teo tany to de mitsahatra fa ny asany manaraka azy inona le asa manaraka azy zay rehetra nafafiny zay rehetra nafafinao an'Andriamanitra reo manaraka anao reo hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Timoty vakitsika tsy mitondra ninina tonga teto an-tantsika ary tsy tondra na inona fa tandremo fa ny asanao ny zavatra zay nafafinao ny zavatra zay nataonao ho an'Andriamanitra manaraka anao reny ary iny le mahatonga Jesosy teny misy olona nge maty fa tena tsy manan-karena amin'Andriamanitra fa ny olona zay maty teo amin'ny Jehovah ao amin'Andriamanitra kosa de nitsahatra ny fisasarany androany nahita zavatra zay misy mpanompon'Andriamanitra zay mandray olona de voalaza ao anatin'le filazany hoe 200 € ny fandraisan'ny olona mpanompon'Andriamanitra toetra zany hoe manana aretina nareo ohatra de mba mangataka MP amiko nareo hoe pastera mba entina mbavaka kely fa mba misy an'izao 200 € aloha miona fotsiny 200 € ny consultation de avy eo am'izay raha ohatra hoe arakaraky ny aretina am'izay za pastera tena voan'ny cancer etsika amin'i Jesosy io 5 000 € misy an'izay aminao 5 000 € fa tena sitrana tanteraka ohatr'izay zany le zavatra variana be mihitsy any eritreritra zany 200 € ny consultation 200 € mangataka fionana amin'ity pastera ty fotsiny zay raha mba nanao ohatr'izao zany nenena mba atao hoe 10 € ary mampiolona ety mba efa netinety any na mba manao an'izao fandarana zao de mba asiana sarany zany no mijery an'io mety mba efa netinety any mety tsy nijanona tamin'ny t-shirt fotsy anina ohatr'izao tsao mety efa mba netinety zao ry havana izay iza manao fandarana isan'andro aminareo io de tsy mandray na ariary ary manao alina zao tsika hoe misy hoe any amin'ny YouTube any rehefa feno 1000 moa ny abonné feno 1000 ny abonné de sa moa rehefa mifeno firy vue misy zaro zany de mba raisina amin'ny mandray vola ny tsika tsy mety mandray za mihitsy kely nge mijery atsika ny YouTube atsika zao misy olona mijery 25 vue 30 vue inona no azo am'izany ity zany ty zavatra ataontsika ity ataonay ity raha ty ny fitadiavam-bola de ho 4000 efa rany raha tsy eo ny fitahin'Andriamanitra
raha fois 40 manina mety volavolaina fa zao ry havana ty zavatra atao ity tsy andraisana vola lela vola, tsy andraisana lela vola. Atenenina anao fandaniana ary misy ato sanatria nitarainana fa tenenina ianareo ny anay ny facturan'ny connexion anay tsy mitovy amin'ny ianareo. Ny jiro alohanay tompoko isam-bolana ny EDF ray tsy ohatrin'ny ianareo. Na ny jiro ampiasainay ato sy ireo écran rehetrarehetra sy ordinateur mandeha mandritra ny fandarana, ny ordinateur mandeha mandritra ny tontolo andro rovana ny aky radio. Momba ny asan'Andriamanitra daholo zany ny sonorisation ampiasaina rehefa sabata sy ny sisy ireny tenenina ianareo fa voly zany. Sanatria amiko za tsy mitenanao koa hoe apio ara-bola zay taminao fitadiavam-bola azafady aminao mihitsy 5 taona zay nisy ny fandarantsika ty tsy mbola nahitana aminao ara-bola teto zay fa zao tombony anay nefa manao an'izany tombony ary tsy vola very reny fa tena teneniko anao ary fifaliana ho anay raha hoe misy zavatra zany miakatra be zany EDF zany inona ny nandanitsika an'ilay courant nanaovantsika balina ve tato tanàna asan'Andriamanitra halleluia zany arao hiakatra zay tsy te hialy eto andro amin'Andriamanitra zany riavana tsy te hialy eto zay andro amin'Andriamanitra zany sanatria zany ary za zany tena anisany malahelo mihitsy mahita an'izany hoe misy olona mba mila filazantsara dia mandovola vao miditra ao ko tsy mitovy amin'ny mandeha manatina professeur tapaizana andro zany riavana nefa taiza moa riavana ty nazy antsika ty tenin'Andriamanitra izy momba namme antsika zany efa afaka manao délivrance hoe mba ino hoe tondram-bavaka dia sitrany olona avy amin'izy zany avy amin'izy avy amiko ve sa avy amiraiko sa avy amin'ny dadabeako avy amin'Andriamanitra vitavita ny ianao ihany kely anajainay ianao Andriamanitra nitahinao anay ihany ny averinay aminao Andriamanitra marina mihitsy zany ary ho antsika rehetrarehetra zany teny ranavavy Maria Charline zany tsy vonona tsy akory ny fikarazantsika ianao amin'i Kristy Jesosy miariarena ho any an-danitra isika mahafetsifetsy ry havana rehefa hiary andry te hiadana hoe eto tany miadana eto tany tsy be tsika raha mihinana sy misotro tsy be tsika raha milamina amin'ny fiainantsika tsy ho janon'Andriamanitra amintsika zany fa ny tena tsy maintsy katsahantsika miala etotsika tsy maintsy ho faty daholo fa anakarena ianao sahantra ao amin'Andriamanitra raha ho ao amin'Andriamanitra ihany koa andao tsika ho faty rehefa maty tsy hoe andao ho faty rehefa maty tsika dia andao anakarena ao amin'Andriamanitra ry adala raha ny ho alina ny araina aminao ny ainao dia ho aiza ianao inona mitsarovana eo amin'ny fiainanao inona mba zavatra mba marke anao teo amin'ny fiainanao nandritra ny fotoana mba nanananao vola nandritra ny fotoana mba nanananao arena ho tahiny tompony antsika rehetrarehetra tsy fanahitana ara-bola akory ny fehantoritentsika teto androany fa ho anao personnel zany ho antsika personnel tsika ireo samy afaka mikatsaka an'izany avy antsika ho avy zao fotoana aletantsika anao Gamaliela tsika eto amin'ny fandarantsika dia manana fakambanana teo Gamaliela nisokatra nomboka tamin'ny 2020 efa ela be zao tsika tsy nanao an'iny intsony maninona ny ataotsika manome sakafo mahatraka tsika mandritry ny tao-pianarana antsika nanome sakafo vary sy laoka mihinan-kena sy voankazo ke ny mpianatra tany amin'ny EPP teto amintsika teto tafitsika akanjo tsika ny ririnina anao CPE tafitsika akanjo akanjo mafana vitanantsika fitaovam-pianarana zao tsika izara boky zao tsika amin'ny herinandro ambony vita fety io dia izara boky tsika misy boky fianarana andeha ho atolotsika amin'ireny fitezana sasakamboty ireny zay zao ny etsika ataotsika manaraka eo etsika mbavaka zany zany rehetrarehetra zany tsy zavatra kely ao mason'Andriamanitra zany fa teneniko anao ho tahiny tompany antsika rehetrarehetra dia tanan'Andriamanitra ny ombantsika rehetra dia mino fa voakasika izay totena izay daholo tsika rehetrarehetra dia samy mahery ndana mifaly ndana misotro ndana mihinana fa zao tsarovy Andriamanitra aza manataka amina bala maiza manampy ny sahirana maiza manampy ny marefo ry havana marara
andao toizan'andray marina ozy izy ly tojo ny etsika amreky ho toizatsika iny andao tena ho toizatsika iny satria tsy tonga fotsiny koa zany teny zany fa tena ho toizatsika io tsy mitona hoe hofaty hoe andao isika hofaty fa samby hofaty daholo tsika rehetra ho fa efa nahitsiko le izy hofaty tsika fa andao hofaty any de hofaty eo amin'ny tompo de mba hanakarena ny an-danitra tompo ary tsika rehetra mahay reza daholo anao hira ary tsika andao aloha izara fahatsapana inona ary mba fahatsapana voanainareo aloha eka tonga de anao hira satria misy hira mahafinaritra be sika ataoko fa inona ary ny fizarana fahatsapana tsika izara fahatsapana iny ny kantoko tapitra ny torotentsika de iny arefako aminareo iny amin'ny commentaire iny ny compte Facebook de afaka miantso anahy nareo amin'ny afaka miantso anahy koa messenger nareo appel messenger de afaka miditra mifantanetra nareo raha mba misy aminareo maniry izara fahatsapana de afaka miantso anahy izy am'izao fotoana zao inona mba voaraina tanatin'ny toriteny inona ny nakasika anao inona ny voarainao inona ny nandona anao tanatin'ny toriteny afaka manao appel ianao am'izao fotoana zao olona roa na telo na efatra raha be indrindra no izara fahatsapana androany raha misy ary zay de andao tonga de ampandrosotsika izay olona izay andao ampandrosotsika ary voalohany raharahantsika tojo Mikael Voalmaina izy ny antso voalohany teo de tompo ary tojo inona ny fahatsapana voarainao androany Jesosy tawatsika rehetra de makasitraka be dibe pasitera na amin'ny fitenenana de zareo tena voaraiko androany tena nanentana be hoe toriteny mikasitraka zokona volia sy pasitera tamin'ny famelabelanana sy mitondra ny toriteny fa tena hoe nakasika hoe nampirnisika an'izay anao zavatra ho an'Andriamanitra tena hoe dépenser ho an'Andriamanitra tsy vola ihany fa na fotoana na rehetrarehetra fanohanana san'Andriamanitra sy ny sisa satria tena rebe hoe raha androvoany alina marina maty mba ahoana tenen'Andriamanitra ve hoe adala nakaiza daholo le fananana rehetra ohatrany hoe mampite hoe prove amin'Andriamanitra hoe raha mba tena androany no maty de mba zavatra tsara no tsaroan'Andriamanitra mba zavatra ratsy mba hoe na fitananangona ao an'Andriamanitra de makasitraka be dibe fa tena nampatonga saina be ny sady nampadroso nampianatra aindeosy daholo. Alleluia makasitraka indrindra andralatolo tsika tanatin'izay fizarana fahatsapana mahafinaritra be fizarana fahatsapana tojo mahereza de tahin'ny tompo tsy misy appel atsony ngamany ankoatran'izay misaotra tojo makasitraka indrindra fizarana fahatsapana de Andriamanitra amaly fidianao andao ary tsika anao hira anankiray tsy misy appel atsony fa tsy misy fizarana fahatsapana atsony de andao tsika tonga de hiditra amin'ny hira fiderana andao ataontsika tirity mbola hivavaka ao Madagasikara ihany tsika mivavaka ao amin'ny firenentsika rehefa avy eo andao ataontsika ary tirity hoe mitetonja mahery io aloha raha nabaviama fa hiditra hitondratsika hijara fahatsapana amintsika dia andrasorasiana sary ary tainy tompo ary raha nabaviama anao ny fitenenana inona ny fahatsapana voarainao androany tainy Jesosy pasitera tainy Jesosy tsika ratsara iray avy misaotra nanome fitenenana ny fahatsapana tena azoko makasika anaty ao de le hoe fotopisainantsika ndraindray matetika tena hoe mirona be am'le fitadiavana mirona be am'le fitiavam-bola de tena hoe adino ny hoe ahoana ny afarana rehefa raha mialety tomfananao raha androany alaina aminao ny ainao ho aiza mifananao na kasika be anay iny ao satria tena hoe marina mihitsy any ten'Andriamanitra zany vahoakatsika tena hoe hikatsaka ny an'Andriamanitra raha tena mikatsaka ny an'Andriamanitra tsika manampy atsika azy ny zavatra rehetrarehetra ka andao tsika ry havana tsy ho tratran'izany hoe raha alaina aminao anao ny ainao de ho aiza mifananao aoka mbana tena hoe ataotsika tena hoe fiainana zany hoe ataotsika farafahakinana zany hoe manampy madinika tsy jery fotsiny tsika raha misy ny tsy manana eo anelantsika raha hitatsika tena sahirana izy tena hoe farankely angamo zany eo amintsika anefa zava-dehibe zany ho an'Andriamanitra de tena misaotra nareo menada pasitera Soravavoloblifa am'izay tena Andriamanitra efa tena nakasy Jesosy ny ampitomboositra nareo hatrany alleluia amen. Alleluia mankasitraka indrindra andranabavy iama tao anatin'izay appel zay vakika androny nareo misy fizarana fahatsapana ato nambiny tsomakirinina
ny fahatsapako dia tsy be tsika mifety fa ataovy ho an'Andriamanitra, anaova zavatra tsara ho an'Andriamanitra amin'ny andro iainana. Ameny. Halleloia. Mankasitraka atsika rehetrarehetra ary dia tahiny tompo misaotra anareo nanaiky fitaovana nizara fahatsapana rahalatojo sy ranabaviama do ary eno iritsika dia oriny anira hivavaka avy hatrany isika rehetrarehetra. Tahiny tompo daholo. Halleloia. Amen. Alleluia. Sotra Jesosy malala. Mideranao Jesosy amin'ity fotoanandroany ity ny mpatanterahana fotoana teto androany. Zava-dehibe tokoa ny teny izay nozaraina teto androany. Mampianatra anay fa tokony ahavimbina tokoa izay miala eto Andriamanitra.
tokony anaraka anay ny asanay zay nataonay teto dia anaraka anay any an-danitra any ampatsahivina anay any an-danitra any ary ampianary zay Jesosy nampianatra anay nytoro-tena androany mba tsy hahatonga anay ho tafalatsaka ny fakapanakatra hatran'izany fieremana izany fa ratsy ny fieremana ratsy ry havana malala ny fieremana sy ny fitiavam-bola diso tafahoatra alao tia an'Andriamanitra fa Andriamanitra no vatanitsika fa raha tia vola isika tsy tondra tsika naizanaiza izany ary tsy hahavimbina ninninna ihany etontsika raha andaniny androtsika hitady volana etontsika eto amin'ity tany ity dia tsisy fotoana anomanantsika ny mandrakizay atsika ry havana raha vola ny mahasarotiny atsika dia tahaka ny Nabala ihany tsika tahaka ny Bersazara ihany tsika fa ataontsika hanao tahaka ny olona manatsaina dia sady miaina tsara eto an-tany no manomana ihany ny any an-danitra ry havana malala sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo fa mitsahatra tapitra ny fisasarany eto an-tany ary ny asany kosa manaraka azy any an-danitra tsangam-bato isaka misy zavatra ataonao an'Andriamanitra dia tady ty fa tsangam-bato eo amin'ny fiainam-panahinao zany misy sakrifisy ataonao eo amin'ny fiainanao an'Andriamanitra amin'ny asan'Andriamanitra dia tsangam-bato eo amin'ny fiainanao ary ho tsarovana ireny manaraka anao atsiarovana aminao ho tsarovana manokana zany hetsika rehetrarehetra sotra Jesosy malala dia raha laza sotra ho anao dia da io zay rehetrarehetra arovy amin'ny fieremana arovy amin'ny fitiavam-bola amin'ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra Andriamanitra dia ampitombohy amin'ny fahamasinana ampitombohy amin'ny heri-tanjaka ara-panahy dia feno tahotra anao isan'andro sotra Jesosy malala dia raha laza sotra ho anao betsaka ny tinam-bary eto sangatahana Jehovahandriamanitra nefa matoka fahitanao tsisy miafina aminao ny mety etaetany tsirairay avy tsisy miafina aminao ny anatin'ny fony tsirairay avy matoka Jehovahandriamanitra fa ianao ahatateraka mihoatra lavitra aloha izay etretinay eo amin'ny fiainanay dia vosin'ny Satana fa hatramboranao tsy afaka hitsaingoka anaty litera ray aza tao anatin'izany toriteny zany ny anaranao Jesosy tateraka izany halleloia amen fandrasika ny rahalantsika Jonatana afa-tsay Armaina hivavaka ho an'ny firenena teny tompo raha Jonatana anao ny fitenena tany Jesosy pasteur dia iaraka hivavaka aritsika Jesosy mararo mbola misaotra betsaka anao Jesosy fa dia hita somatsara indray Jesosy ny fotoam-bavaka androany misaotra anao Jesosy fa dia mampianatra anay foana ianao isan'andro mbola miteny aminay ianao Jesosy marina mihitsy zany Jesosy hoe ina Jesosy no nisoazanay raha ohatra ny hoe azonay daholo ny ariana eto amin'izao fiainan'izao raha manam-bola be izay mananananay vola menana ny daholo ny zavatra rehefa Jesosy tsy manana zavatra any an-danitra raha hiary eto amin'izao tany izao zava-pona Jesosy zany ka za indrindra Jesosy no tena hoe manomboka androany Jesosy dia mba ezaka izay tena hoe hanao zavatra ho anao Jesosy hanomana ny fiainana mandrak'izay Jesosy fa raha zao fiainana zao Jesosy dia mandalo ihany fandalovana ihany Jesosy zao tany zao raha tahiny izay ka matery eto amin'izao tany zao dia fitopolona 20 taona Jesosy nijanonana fa tsy maharitra hoe 7 taona maina hoe tena hoe ela be fa vetivety ihany Jesosy ka izany indrindra Jesosy mba hoe anomarana an'izany fiainana mandrak'izay zany ankehitriny Jesosy dia tondram-baraka ny firenenay Jesosy hitanao zany firenena malalanay zany Jesosy araka n'ilay tonikira tamin'ny voalohany indrindra Jesosy hoe tao Jesosy ny avimena tia-pitan-dranomasina tia raha Jesosy dia gasy Jesosy malagasy maminay Jesosy amin'ny firenena zany tao na lehibe anay Jesosy malahelo Jesosy zay mahazo ny firenenao anatin'ny fijaliana ao anatin'ny zavatra maro isan-karazany indrindra Jesosy araka n'izany toriteny zany mihitsy hoe ny fieremana Jesosy betsaka Jesosy ny toe-tsainy malagasy Jesosy tena hoe ao anatin'ny tsy fisiana dia tena hoe varinany amin'ny vola Jesosy zany mahatonga ny kolokolo ao Madagasikara mampatonga ny famononolona ny mampatonga ny zavatra maro be mampatonga ny firenena tsy mandroso Jesosy dia nohony amin'izany fitiavam-bola zany dia Jesosy amin'izao anna mangina zao Jesosy indrindra Jesosy amin'izao fetin'ny fahaleovan-tena zao Jesosy tena mba mangavy aminao Jesosy mba mangataka aminao Jesosy atao fitsapan'ireo malagasy Jesosy fa
fandalovana ihany zao tany zao jesosy, ary zany vola zany jesosy tsy tondra ny eo any fiainana mandraka izay zany a. Ianao jesosy tena ikasika ny fony malagasy mba tena hoe anompo anao jesosy a, anomana ny fiainana mandraka izay jesosy, anao ny sitraponao jesosy fa tsy ho variana amin'izany fitadiavam-bola, tsy ho variana amin'ny fitiavan-tena jesosy, fa tena hoe ho tianao Jehovah Ray Malala. Arovo ny tsirairay avy, arovo jesosy ny any am-pigadrana, arovo ny olona rehetra jesosy reo malagasy, tena hoe ho tianao jesosy, ao ny fanompo-tsampy izay mbola manjaka amin'ny firenena izany jesosy, fanompon'Andriamanitra fa tsy sitraponao jesosy zany, mba hiala amin'izany jesosy ny malagasy, fa tena hoe anompo anao jesosy malala, anao Andriamanitra jesosy, satria anao ny Andriamanitra ary ianao irery avy zany jesosy. Dia izany vavaka izany jesosy dia apetraka eo am-pelantananao, raisy jesosy mba ho didika azy mampofona anatry ianao, fonofisaina kely ny fahalalaka jesosy, fa ianao nefa mahafantatra an'izay mahasoany tsirairay avy sy mahasoany ny firenena izany. Saotra tombo malala tsara indrindra. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andrala Jonathan tsika tan'izany vavaka mamy matsivy hoe vavaka firenena. Misaotra Jonathan, dia Andriamanitra manakam-pahasalamana mahaly fitianao any dia tahiny tompo hatrany hatrany. Lasa dia lasa ny fotoanantsika, tsisy fanentanana betsaka tsofa menu ny Akiradio point radio 1 2 3 4 5.com afanao menonjapeo Akiradio. Misy totesaky ny adiny telo mandeha andro manalina amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo marina, misy toteny amin'ray amin'ny efatra ny fito arivo, rapitso amin'ny folo marina miverinao zao fandara zao raha mbola te hieno anao tahiny tompo raha mbola sy tonga ny andro alanitra jesosy ka tahiny tompo velona soa mazady dia rapitso amin'ny sivy sasany isika miondreto indray mahireza daholo tahiny jesosy tsika rehetrarehetra. Amen.